somary matahotra ihany ireo mpianatra hiverina an-tsekoly ary toy izany ihany koa ireo ray aman-dreny. Na izany aza nefa dia tonga ny anatra ihany ankamaroan'ireo ankizy raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Fa manana tasy tsy dia tena matahotra be satria matoa zareo efa nampiantso hoe miverina mianatra efa fonona daholo ny zavatra rehetra efa fomba daholo zany. Nanafatsa tokoa ny ray aman-dreny alohan'ny ala tao an-trano hoe atsoalo le ray metatsy dia mila manaraka ny fitsipika rehetra. Tena mitantana mihitsy aloha satria raha ohatra anazy zany izao ilay zanako manana aretina alerzia dia tsy hitako izay atao hoe amme ave sa tsy amme fa mbola miankina ny talen-tsekoly no hoe manaiky izy dia hoe tsy amena dia tsy manina moa tsy maintsy omena dia tsy manina fa omena izy rehefa izay mifandaharany lehibe dia manaiky fotsiny ianao zany hoe izay le izy. Amiko tsy misy olana le fanomezana an'ilay ankizy an'ilay fiarovana izay ary ny tena mahasarotiny hoe tsisy an'ilay fiarovana ilay zaza. Miezaka nefa ireo sekoly mba hanaja ireo fepetra rehetra izay napetraky ny filoham-pirenena mba hiarovana amin'ny fianaky ny aretina coronavirus. Anisan'izany ny fizarana arovava ary koa ny fametrahana sy ny fanasana tanana eny amin'ny tokotanin'ny sekoly. Ny fandaminana amin'ny fiverenana mianatra ho an'ny lycée Rabearivelo aloha zany dia azo atao hoe milamina tsara, voaza tsara ny fepetra rehetra takiana aty an-tsekoly amin'ny fiverenana mianatra satria voaniditra ny vavahady ny mpianatra zany dia efa nisy ny direktiva efa napetraka mialoha amin'ny fizarana an'ireo mpianatra amin'ny salle izay ianarana zany manaja an'ilay ray isaky ny W dia efa nandray andraikitra tamin'izany daholo ny tompona andraikitra isa-tsokajiny avy. Mbola tsy nisy aloha hatreto fa ny fihetsiky ny ray aman-dreniny mpianatra eto amin'ny lycée Rabearivelo raha misy zavatra mitranga dia miantso amin'ny proviseur avy hatrany. Fa hatreto aloha zany ny antso mbola tsy nisy ny antso ny resaka fanafody mihitsy fa ny antso ny resaka fandaminana. Misy amin'ireo sekoly tsy miankina ny mbola tsy vonona amin'ny fandraisana ny ankizy. Nanapa-kevitra ny hanokatra ny varavaran-tsekoly ihany anefa izy ireo. Ho azy ireo mbola tsy misy ny fizarana arovava ary nosasana tamin'ny rano sy savony ihany ny sekoly noho ny fahamehana.